raha tianao ateza ny fiarahana dia misy torohevitra reto ho zarainay ho anao. Zay moa zany dia tsy mitsara fa mizara torohevitra ho anao eto foana isan-kerinandro. Dia raha voasambany ianao no manaraka an'izao vidéo zao dia manasa anao isabonina amin'ny page mitsanganaka mihazavana ato amin'ny Facebook na ao amin'ny YouTube na amin'ny TikTok na amin'ny Instagram. Tianao ateza ny fiarahanao? Aiza miala ary faly manona ny arahaba ho antsika rehetra tompoko. Raha tianao ateza ny fiarahana dia aza atao lavitra eo ny fitiavana. Noho izany mandefera. Aoka ianao olona tena ho mpandefitra. Faharoa, aiza tia mitanisa heloka. Hoe tanisanao daholo ny heloko ny olo tianao sy ny heloko ny namanao efa lasa hatr'izay. Fahatelo, manana faharetana. Ary fahaefatra, ataovy ao an-tsaina fa ny olona rehetra manana fahalemena daholo, enina dia ianao aza. Fahadimy, mba jereo amin'ny lafitsarany izy. Fahaenina, aleo mifampiresaka mpitiavana fa tsy voatery hifamaly, tsy voatery hivazavaza, fa aleo mifanazava. Tsy voatery miady na mifamaly. Fahafito, aza manamary-tena. Mba zarao amin'ny namanao fa mahasoa. Aiza dimy misabonina amin'ny page ary manasa anao hipartage any amin'izay groupe misy anao raha sitraka ao. Dia mirary soa antsika rehetra samy ho tahian'Andriamanitra ho ela velona ny mpifankatia rehetra. Veloma tompoko.